fa tetsy ankilan'izay ihany koa teny amin'ny kianjamakianto tapenaka dia nikarakara faninanana ny komite adok nambaran'izy ireo ihany koa fa dia mbola izy ireo no ara-dalàna, izy ireo no napetraky ny malagasy rugby hikarakara faninanana eto Analamanga, noho izany tokony tsisy afaka hikarakara faninanana akoatra nyity komite adok ity. Ny komite adok dia nikarakara lalao ihany koa tetsy amin'ny kianjamaki Antotapenaka tamin'ity androany ity, ka ity lalao arahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny URC manao akanjo mavo sy ny 15 efa anapasika saraka tsala 20 ny rotota tamin'ity lalao androany ity. Nambaran'ny Andriamato Rakotondrasorija filohan'ny komite adok fa dia tokony tsy isy tsony ny lalao fa izy ireo ihany no natokana hikarakara faninanana amin'ny ma napetraky ny federasiona malagasy ny taranja baolina lavalava azy ireo. Zavatra tokony apetraka aloha dia raha mahita fa misy zany zao ny match parallèle izay efa niazahana mihitsy nanakana anazy satria ny antony mba tsy isy hitohizany disadisa dia mba nangataka izay komite adok hoe aleo re alamina aloha ny match anareo any Mahamasina mba hifampiresaka tsika après anio, kanefa zany ny forceny zareo tsy maintsy atao dia zao any zava-misy sy mba le rivoly ary zay moa zany dia mametraka foana hoe rafitry ny ara-dalàna ny tokony molo tanterahana ary ny anay hoe famitohy dia efa tsy nanaiky tsoa moa zany zareo, tsy maintsy mitohy ny anay komite adok afaka didy zay amin'ny fanaterana an'le fampiafana sy noeritreretina teo. Mizarazara be ihany reo fileovana manao ahoana no fahitanareo an'izay? Zay aloha zany dia ny olona izay misengage teo aminay dia raisiny an-tanandroa ary sorana ho an'le club efa nandray anjara teo tamin'ny herin'ny androany dia amin'ny herinandro zay amoaka ny club engagena rehetrarehetra mihitsy ireo top 20 io zany tonga dia avoakanay ara-dalàna io zany ny reto avy ary zany ny tena misengage ato anatinay komite adok izay manaraka ny rafitry ny ara-dalàna. Toy izao kosa ireo vokatra hafa tamin'ity teny amin'ny kianjamaki Antotapenaka ity. Ny VTM natsalovana nandresiny 3 fisakinam-boditsiry tamin'ny isa 4-3, ny akady foty sy kopa nisaraka tamin'ny atsala 5-5. Teo amin'ny fihaonana teo amin'ny kosfa sy ny TFA anaty azy kosa dia tsy raikitra satria dia ny TFA anaty azy dia namonjy ny faninanana tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina fa dia tsy niatrika ity faninanan'ny komite adok teny amin'ny kianjamaki ity izay tokony hifandona tamin'ny kosfa.